fiemorana sy fanelalelanana izany no lohahevitra amaranantsika ity herinandro fiarahantsika ity manasanao aharitra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'izao famaranana ny herinandro izao. Miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba anao. Faly ny fonay mahita antsika tsirairay avy. Amin'ny fandarana dia hita ianao. Mankasitraka indrindra miaraba anao zahay. Tonoana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiatanan'ny Tompo ary irinay ny fahasoavany anie mba ho aminao mandritra ny fotoana izay mbola ahavelomanao. Ankehitriny dia anomboka izao fotoana izao isika dia hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay io, Zoma indray ny andro, amarana ny herinandro izay, ary tsy ela akory dia hiditra ny amin'ny sabata, misaotra ny amin'ny fitantanana rehetra, misaotra ny amin'ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny lesona omenao ana isan'andro, misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Mangatakatrany anefa izahay ny amelanao ny tsy fahatanterahana rehetra. Satria isaky ny mandingana dia indro mamelatra fandrika amelezana anay ilay ratsy. Koa mangataka izay Andriamanitra, diovy omendrika anao izahay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay, dia ako ho aminay mandrakariva ny fanenao masina. Naraka Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen. Minao fahefaham-bavanao ilay andina tao tadiny. Exodosy toko 2:30 ka ny andina varaiky amin'ny 30 sy ny 2:30 izay manao hoe: ary Mosesy dia niverina eo amin'ny Jehovah ka nanao hoe: indrisy, efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao Andriamanitra mbola menao azy. Ary ankehitriny engany ka amela ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho. Vonoy ao amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Tamin'ity herinandro ity isika nahita toe-javatra nampalahelo. Inona ny zavatra nitranga? Ny fiemorana ngeza be nataon'reto vahoaka an'Andriamanitra, kanefa dia vahoaka navotan'Andriamanitra niala avy tany amin'ny tany Egypta. 40 taona monja no tsy tia mitombony Israely Mosesy tamin'izay fotoana izay. Dia inona no nitranga? Fantatsika ny zavatra nisy. Nively niala tamin'Andriamanitra reto vahoaka reto, fa nivavaka tamin'ny sampy namboarin'olombelona. Indro mbola kely volamena no niankohofan'izy ireo. Tezitra Jehovah. Dia nifona Mosesy. Tezitra Jehovah ka nanao hoe: aringako reto olona reto Mosesy. Dia nifona Mosesy. Zay ilay andininy izay natao jerevantsika amin'ny Exodosy 2:30. Nifona Mosesy ka nanao hoe: Andriamanitra mifona aminao ary mamelany fahotany. Fa raha tsy izany kosa mifona aminao, vonoy mihitsy ny anarako amin'ny boky izay nosoratanao. Fona Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, tsy mankasitraka ny fiemorana Andriamanitra. Adino reto olona reto ny asa mahery, ny fitantanana nataon'Andriamanitra. Nitranga ny tsy fahombiaza, ny fitariana nataony Arona, ka nanalatsiny ny tena nanilika izany tamin'ny hafa. Tezitra tamin'ny Arona Jehovah ka saika nandevona azy. Izany ny voalaza Mosesy amin'ny Deutéronome 7:20. Fa namindra fo Jehovah. Indro Mosesy nanao vavaka fanelalenanana. Indro Mosesy nangataka tamin'i Jehovah manao hoe: Andriamanitra manenena re amin'ny loza saika ataonao amin'reto vahoakanao reto. Indro Jehovah fa namindra fo taminy. Tamin'ity herinandro ity, ny lesontsika izany dia raha dinihana, raha fitiana dia izao:
nanasongadina ny asan'Andriamanitra eo amiko sy aminao ny dinidinika ny fanaovantsika tamin'ity herinandro ty. Ary zay natonga Paoly ilazo amin'ny Efesianina. Efesianina toko 7. Andeha hosokavantsika bokin'ny Efesianina. Efesianina toko 7 ka ny 2:20. Zao no vaky ny teny amin'ny anarana Jesosy. Ary an'izay mahay manao mihoatra noho izay zavatra rehetra, noho ny zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza. Araka ny hery izay miasa atao anatintsika. Mahay manao mihoatra noho izay angatantsika Andriamanitra. Noho izany. Andeha ampifantoka ny fijerintsika, ny herintsika, ny saintsika amin'Andriamanitra sika. Aoka tsy fantoka amin'ny tenantsika isika ka hanome fahafaham-po ny fanirian'ny tenantsika izay mitarika antsika any amin'ny fanompoan-tsampy. Mandao antsika hifantoka eo amin'Andriamanitra ka hitondra antsika eo amin'ny fiainana vaovao sy ny fandresena. Tiako ny ampahery anao fa manomana fandresena sy fiainana vaovao anao Andriamanitra. Ka mba hatratrarana izany tanjona izany. Ka hatonga antsika tsy ho tratra ny fiemorana. Andeha hifantoka eo amin'ny Andriamanitra ny fijerintsika. Andeha ary amaranantsika andinidinika dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 12 ka ny 1:1 sy ny 1:2 izay mivaky toy izao amin'anarana Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo an'lohantsika izao. Mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay niaritra ny azo fijaliana fa tsy nitandrohinatra, mba azahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny seza ankavanana seza fiandrian'Andriamanitra izy. Andeha hijery an Jesosy isika. Rehefa mijery an Jesosy isika dia voaro amin'ny fiemorana. Jesosy ilay mpanelanelana amintsika amin'Andriamanitra. Andeha apetraka antsika eo aminy ny fiainantsika satria manomana, mitondra ary hanolotra fiainana vaovao anao izy, ary manolotra sy mitondra ary manome fandresena ho anao izy. Ampahery anao any Andriamanitra, mahereza ny tompony homba anao. Hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, indreza ny hafalianay fa manan'Andriamanitra izay vonona nitondra fiainam-baovao sy fandresena ho anay. Misaotra anao zahay fa manan'Andriamanitra izay mitarika anay mba tsy ho tonga any amin'ny fiemorana izahay. Ampio ary izahay mba hampifantoka ny fijerinay amin'ny Jesosy zanakao. Ilay tsy nitandro henatra fa nanolotra ny ainy teo amin'ny fijaliana mba ho famonjena ho anay. Apetraka am-pelantananao ny tontolo andronay androany. Tondra mavaka manokana ihany koa anreto mpiara-mianatra rehetrarehetra reto. Fantatrao ny mombanay rehetrarehetra izao, ny fiainanay raha eo. Apetraka am-pelantananao izay mahasoa anay rehetra. Apetraka am-pelantananao izay olana sedrainay rehetra. Aoka ianao no hiara-dalana aminay. Nivavaka tononona sy angatanay amin'anaran'i Jesosy. Amen.